Ijanona ao anatin'izay raharaha politika izay ihany isika midika ho fiantsina ho an'ny mpitondra fanjakana misy ankehitriny sy ny fanambarana nataon'ny filohan'ny tetezamita teo aloha hoy ny fanazavana nentin'ny solombavambahoaka Nicolas Randrenasolo ho azy tokony anambara amin'ny fomba ofisialy amin'ny mampanohatra azy ity farany raha toa ka mitsikera ny fitondram-panjakana mijoro amin'izao fotoana. Raha ohatra ka fetena zany hoe cadre public zany izy sy tokony regny olo sy lanim-bahoaka regny nanao zany fa mety misy fanjakana zany mbo fitombahoaka eto amin'ny tany sy ny firenena isan'ny filoam-pirenena herina soromampianina raha ilana zany tokony fetena tokony première publique tokony fetena ohatra fetena zany sika fa raha nataondreo omaly regny zany za mapara fa za sy mapara miaraka am'zareo tsony satria ny zavatra misy ireo zany manana tentative hanao mpanjakana zany zareo ny politique n'olo kendry izay olo nitohagnanao ihany zany tokony fidinao hoe apetrakinao am'zany fitondrana zany satria molo fa leonao crise ka zaho zany dia magname fanakenana an'ireo olonao fisikasana amin'ireny satria tany misy lalàna neneto hitanao nge ny filoam-pirenena ireo soromampianina fa sy tanao zay dictature zay zany amin'ny resaka fitondrana zany fa tanao ny resaka fampifanam-pirenena zay moa zavatra voisindragaoranga raha sahala aminazy zany tamin'ny placen'ny fanjakana foibe sahala nataony zanareo tamin'ny maly reny zany efa nisy ny misy raha raisiko zany satria raha malala nge le zavatra nataony zareo zany regny ny raha malala fa olo sy lanim-bahoaka daholo olo tagny regny re olona regny koa zany raha malala fa re olona regny hitanao fa olona zay tena mila voasiary mihitsy satria fandrangitana ny fanjakana foibe zany fesaka ataondreo nato tamin'ny maly regny zany ka nenakay zany dia sisy zavatra ho teneniko regny fa neny zany dia hoe bahoaka sika vahoaka malagasy sy voarevirevin'olona zay manimanina tokony Egypte reny manimanina fahefana reny mahamendrasa fividiana koa amin'ny 2018 raha ohatra ka teoteo bahoaka gn'olo fa leon'ny firesaka hoe fikorotanana zany eto amin'ny tany sy firenena ka hoana anao zany mbola hitarika zany satria zany nge problème ny Androzoel tokony koa mianara ny président tetezamita toto aloha everiny fanonganana ny raha valimanana tao zany fanonganana ny Androzoel ty teny aby roko anareo fa nekeny comité international sy adala koa vazara no andany voasesaka asika teto amin'ny tany sy firenena teto